toy izao indray manana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Tsy ahavoanao ny poizina, mety nisy poizina tao amin'ny sakafo nohaninao. Araka ny voasoratra ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faha 4:7-telopolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary ny anankiray nivoaka tany an-tsaha, nitsongoanana ka nahita voatangom-boalavo maniry ho azy, dia nanangona voany iray trotroana avy amin'io, ary noho ny tonga izy dia nisolasolarany narotsany tao anatin'ny vilany misy hanina fa tsy nisy nahafantatra. Saika ampidi-doza araka ny voasoratra ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faha 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ka dia niloarana mohan'ny olona izany, ary mbola nihinana izy dia nitaraina hoe lehilahin'Andriamanitra misy mahafaty ao ambilany ary tsy azo nohanina. Aza taitra anolo-tsainanao ny tompo ka dia ho afaka izany. Araka ny ao mpanjaka faharoa toko faha 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa hoy Elisa hitondray koba, dia narotsany tao ambilany ny koba ka hoy izy: andohary amin'izao ny olona hohaniny ary dia tsy nisy zavatra nampaninona intsony tao ambilany. Ampiasao ilay mpanolo-tsaina mahery dia i Kristy ao anatinao. Vavaka isika, ray eo, ifikitra aminao satria fantatro fa hanoro ahy amin'ny fomba mahagaga ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko. Fiadanane.